am'izao fotoan'izao matsy raha rehatsika amin'ny ainao manjery rehetrarehetra dia manomboka maharesaka ny atao hoe zone économique spéciale. Mbola maro amintsika ampieno angamba raha tsy diso aho mba te hafantatra bebe kokoa hoe inona zany atao hoe zone économique spéciale zany. Izay indrindra mantsy Andriamatora Bonajanolo Jaune hoe andeo faritatsika kely vetivetika inona ny famaritana n'izany hoe zone économique spéciale zany amin'ny ankapobeny raha tsy jerentsika afa tsy hoe hijerentsika fa nijerentsika mihitsy ny sehatra iraisam-pirenena. Marina tokoa Andriamatora Michel Albert satria matetika matsy rehefa miresaka an'izany zone économique spéciale zany dia ohatrany fangaro kely amin'ny atao hoe zone franche ireny zany. Ka izay ny tsara maritana azy satria ny voalohany aloha dia tsara ho fantatry ny mpiaina io zone économique spéciale io izay ao anatin'ny programme apetraky ny émergence de Madagasikara efa nandritry ny taona maro dia efa io zany zao manerana n'izao tontolo zao indrindra ny amin'ireo pays émergents na firenena émergent no anisan'ny hoe fototra iaingany ny fampandrosoana aingana dia aingana zany hoe io no natafavoaka an'ireo firenena émergent amin'izao fotoana izao toy andry Chine, teo lolo kely moa toy andry Corée du Sud, toy andry Taïwan, toy andry reo le Singapour ary Inde amin'izao fotoana izao ary manomboka mananiky io fahaiza-manao io any amin'ireo firenena afrikanina amin'izao fotoana izao dia mametraka an'io ihany koa ireo firenena toy ny Gabon, toy ny Sénégal, toy any ataontsika hoe ry Nigeria, ary Rwanda izay nametraka an'io amin'izao fotoana izao zay tafavoaka azy mihitsy ary anisan'ireo firenena azo lazainy hoe manana fahaiza mitantana mihitsy ny Rwanda amin'izao fotoana izao fa niala avy amin'io zone économique spéciale io daholo ny fiaingan'zareo. Anisan'ireny koa ohatra nanandrana nanao an'io zone économique spéciale io Maurice tamin'ny taona fito sy roa arivo. Any Mavarina atao anatin'izay fametrahana ny zone économique spéciale zay dia Maurice no anisan'ireo firenena tsy naomby zany hoe betsaka ny izy rery ve misy firenena vitsivitsy naomby indrindra moa teto Afrika ny tany amin'ny firenena aziatika dia saika naomby daholo fa ny ataontsika hoe ny tontolo iainana aty amin'ny afrikanina moa dia tena ohatrany hoe mila ataontsika hoe mila fametrahana azy amin'ny lafiny manokana mihitsy mifanetana amin'ny ataontsika hoe fomba fijery afrikanina ohatra sy ny fomba fijery ny kolotsaina afrikanina dia izay zany amin'izao fotoana izao karazany mbola andrana ihany le izy ary nisy navita toa ny Rwanda fa tao Maurice aloha dia anisan'ireo firenena tsy nandamoka le izy anisan'ny firenena vitsivitsy sy natafavoakan'izy io. Ny tiako lazaina amin'izay dia zao Andriamatora Michel Albert inona moa no atao hoe zao zone économique spéciale raha ohatra le izy avadika amin'ny teny gasy mazava dia hoe faritra fampandrosoana sy fanodonana na fanondranana entana fanodinana sy fanondranana entana. Raha ohatra zany jerentsika amina kisarisary izy io dia rehefa tanteraka zany izy faritra fanodonana sy fampandrosoana aingana zany dia karazany ho lasa ohatrany hoe tanàna vaovao manaraka ny fenitra iraisam-pirenena toy andreny Singapour, toy andreny tanàna mandroso zany hoe isy orinasa lehibe goava ny tranga misy ataontsika hoe technopole zay iraisan'ny orinasa maro dia maro fa tsy mitokana fotsiny ohatrany hoe textile fotsiny atao hoe zone franche ohatra industrielle zay fa ao dia misy ataontsika hoe sady misy tourisme ao misy fampirarana rabola ny banky zany hoe banky afakaba zany na banque offshore misy ny agriculture zany hoe lasa agribusiness misy ny industrie maro samihafa zay sotomina ao anatin'izay faritra voafetra zay ny atao hoe zone économique spéciale ary zay dia midika hoe efa voafetra daholo ao anatin'ny fotoana sy ao anatin'ny toerana anankiray ny avitanan'le izy zany hoe ho hita ao zany hoe ao anatin'ny fotoana voalohany roa taona telo taona firy ny asa miforonao firy ny orinasa miditra ao firy ny vola tafiditra ao na mipetra-bola avy any ivelany ny mpampiasa vola mba hananana eo anatrehan'ny mpijery zany hoe ny mpiara-mombon'atitra sy ny vahoaka hoe ho aiza le fampandrosoana amin'ny firenena ka zay zany zay zavatra zany mila fahaiza manao ary zay efa nydonianay efa ela dia ela mihitsy satria tsy riditra lala mitantara fa raha ny émergence manokana ary ny tenako manokana dia azo lazany hoe efa roapolo taona ny nandinika an'io fony efa ela mihitsy efa tamin'ny androny ratsiraka mihitsy nefa sika metraka an'io Madagasikara tonga taty amin'ny Zafy Albert fa mbola everiko hoe tsy mbola matotra loatra izy tamin'izay fa amin'izao fotoana izao rehefa hita fa
io no tena hoe ahafahana matafavoaka firenena miala avy ny fotony ka hatrany ivelany zany amin'ny fifandraisany resam-pirenena dia lasa ohatrany hoe facteur clé de succès izy io zany hoe io no fototra atongavana ny fampandrosoana. Fa misy norma na fenitra ve arahana ao anatin'le izy hoe tsy maintsy zao no fepetra arahana vo tafavoaka amin'izany fa hoe ina le tsy natafavoaka amin'ny Maurice tao anatin'le izy? Misy ataontsika hoe misy fepetra arahana mihitsy le izy ary ataontsika hoe amin'izao fotoana zao no tena hoe navita an'le hoe ataontsika hoe fahombiazana tamin'io dia ry zareo sinoa aza raintsika hoe sinoa etseretra fa hoe ny sinoa aloha matoa izy lasa anisany hoe voalohany ara-toe-karena maneran'izao tontolo zao dia noho io faiza manao an'io zone économique spéciale io ka io zany dia efa misy fenitra rehefa natao zany le fahombiazana dia efa nanomboka nametraka fenitra ohatrany rehetrarehetra ihany rehefa misy fahombiazana dia ataontsika hoe manjary ohatrany hoe standardisé angamba le fomba fiteny azy amin'ny teny vahiny le fomba fanaovana azy fa le standardisé ny tafiditra ao anatiny mihitsy hoe manahoana raha ny fomba ametrahana azy miakina amin'ny kolotsaina le firenena miakina amin'ny ataontsika hoe tantaran'le firenena miakina amin'ny hoe manaona koa le vahoaka amin'le firenena mba hifanetana amin'izay ao anatin'le standard ihany koa zay saotsika mantsy mieritreritra hoe zany de copie-coller avy any velany dia apetraka eto amin'ny firenena to antsika de mety tsy ety everiko fa na aiza firenena raha tiana ametraka an'izany fampandrosoana zany na tamin'ny taloha tamin'ny civilisation taloha raha dia miakina amin'ny fametrahana tanàna vaovao foana ny angian'ny fampandrosoana na teto Antananarivo ary ohatran'izay tamin'ny andron'ny Randrianampoinimerina rehefa avy eo moa tamin'ny andron'ny Galeniny hitatra le ohatra zany fa reny zany amin'izao fotoana zao ny antony mahatonga Andriamanitro dia hoe misy mpampiasa vola misy orinasa miforona misy ataontsika hoe activité économique misokatra amin'le faritra anankiray zay zany hoe misy le standard fa ny miditra amin'le firenena anankiray sa mety ho azo atao koa mamorona tanàna dia anangana orinasa tahaka an'izany ao anatin'ny hoe zone économique tahaka an'izany hoe ao anatin'le firenena samy firenena ihany. Eo indrindra ny tena mampieritreritra satria araka ny fitenena hoe mila fahaiza manao le izy ka le fahaiza manao sarotra amintsika ny teny hoe na émergence de Madagascar mpanetretena teny hoe tsy hoe hiandra irehare mahay manao an'izany fa misy ny manam-pahaizana fa indrindra moa tany amin'ny firenena aziatika ireo ary io manam-pahaizana ireo zany efa karazana atao ny anaran'izy ireo dia développeur amin'ny teny vahiny zany ireo développeur ireo dia efa mametraka an'io fahaiza manao hoe mba ahafahana le izy mba vita aingana zany hoe inona zany no valiteny ameko anao hoe voatery ve ny firenena manao rery sa mila vahiny everina fa raha ohatra firenena te hanana ny ataontsika hoe autonomie ny fiandrianam-pirenena zany amin'ny fametrahana an'ireny dia tokony miantso ny manam-pahaizana ao aminy voalohany aloha fa roa manaraka an'izay dia miantso afaka miara-miasa manam-pahaizana vahiny dia ao anatin'izay tokony le fanjakana firenena malagasy ohatra no mametraka ny zone économique fa manakarama manam-pahaizana na vitoterana na vanivelany izay izy mipetraka tsara mihitsy hoe an'le firenena amin'ny malagasy le zone économique fa raha ohatra ianao zany manao le izy ka hoe tsy haiko io manahira na misy ahitao teknôlôjia ny fanaovana an'io dia tonga dia le firenena anankiray ny entsoina hoe ataovy eto aminay zone économique tsy misy zany fiandrianam-pirenenanao ohatran'le nataontsika tamin'ny Maurice iny zao ohatran'ireny zany zao dia ohatra anankiray hoe marina fa tsy aro sarotra ny mitondra firenena sarotro zany fa dia hoe tonga dia miara-miaiky fotsiny hoe tsy hainay io fa tongavina reo maorisiana nanao an'io aty aminay tsy tokony ho zay ny fahitany émergence satria voalohany aloha misy manam-pahaizana malagasy mahay an'io ary manam-pahaizana vonona ireny zany tokony ho raisina ho vondronana ao anatin'izany ao anatin'ny émergence misy ary rehefa mivondronanay zany reny no hoentinao ampiasainao consultant ohatra azo ataony zany na miantso manam-pahaizana na dia lafo ary ianao anyvelany fa consultant fanjakana ave moa tsy mba hieritreritra hoe raha ohatra consultant dia karamaina rehefa avy eo dia misy tombony rehefa avy eo afaka mifanaraka ny fa ahoana ny tonga dia hoe iny fa dia hiantso firenena anankiray apetrao atao amin'ny firenena zone économique ho anareo zay zany tona hoe ity toerany ity ve atolaniaro ohatra ny resantsika tolaniaro dia hoe tongavina reo maorisiana fa dia asivy zone économique spéciale maorisiana eto ohatrany hoe amenao azy zany le tangeza be dimapolo sy efajato kilomètre carré lehibe ane zany azo lazany hoe mety atsasaky Maurice mihitsy zany amena firenena anankiray dia izy zany no voalohany indrindra miantso izy ve mametraka ny lalàna
ao anatin'le zone économique spéciale misy lalàna mifehana izy zany zone économique spéciale zany lalàna isotomana ny mpandraraha vahiny lalàna ohatrany hoe misy justice indépendante misy ao anatin' zany ay fa tsy le maorisiana ny teny tondra hoe ty misy ozinina be oentina eto fa mbola ohatran'ny karazany mpanelanelana indray zany izy zany ohatra mpanelanelana satria samy hafa zany a veriko tsara mihitsy am'izay azon'ny mpienony radio antsiva le izy aloha ataoko hoe zone économique spéciale mauriciane ve io sa zone économique spéciale malagasy samy hafa be mihitsy zone économique spéciale mauriciane zay andrandrain'ny Maurice am'izao fotoana zao rehefa manao fampelezan-kevitra izy tany amin'ny gazety zany amin'ny Maurice any Afrique hoe amorona zone économique spéciale Maurice ao Madagasikara zone économique spéciale mauriciane zany ny fandraisany azy inona ny dikan'izay ataoko mazava be ny dikan'izay zany de hoe ny mauriciane ve no ametraka ny lalàna mifehy ny zone économique spéciale ho apetraky sareo eto ny mauriciane ve ny anao ny fanajariana ny zany zone économique spéciale zany tsy misy fanajariana miefetomboany mantsy zany ny mauriciane ve ny andeha hisotona ny vahiny na ny mpampiasa vola vahiny ao anatin'izany zone économique spéciale zany ary io ve de mipetraka hoe any Maurice io zone économique io am'izay fotoan'izay izy dia lasan'ny Maurice zany ny fiandrianam-pirenena le tany na ataonao baila lavitrezaky io amphithéotique na amidinao io a dikan'izay zone économique mauriciane io tsisy idirany malagasy dikan'izay zany aneriana any misy tanàna vaovao zay mirefy 450 000 km² Maurice de gasy zany a rehefa makao a de tsisy mpandraraha malagasy ve ao tsisy mpiasa malagasy ve ao mpandraraha vahiny daholo ve ny ao anatin'izay satria raha anazy mifehy an'le lalàna de anazy daholo zany a ny tombony rehetrarehetra ao anatin'le izy fa le fifanarahana ve hoe nomena fotsiny ve le tany sa novidiana sa natao zay aloha tsy afaka hiteny ahako tsy afaka hiteny satria tsy mbola tsy mivoaka hatramin'izao ohatrany ohatrany hoe misy ataontsika hoe miafina le fifanarahana io mantsy tokony atao mazava izy io satria raha zavatra fitetikasa lehibe ohatran'ireny naiza na izy ran'izao firenena ran'izao tontolo zao dia mbola mandeha any amin'ny antenimiera pirenena aloha na tany Inde io na tany Chine io na tany Singapour io dia melony ametrana tetikasa goavana ohatran'ireny a dia tsy maintsy mandalo amin'ny antenimiera-pirenena fa maninona satria ny antenimiera-pirenena no mifehy aloha an'le lalàna hierovana ny tombotsoan'ny malagasy tsy maintsy mamoaka lalàna vaovao Madagasikara na eo amin'ny lafin'ny voly zany ohatrany hoe lalàna momban'ny banky ohatra lalàna momban'ny fifampifehezana amin'ny mpandraraha lalàna ohatrany hoe ahoana ny ahafahan'ny malagasy misy tombotsoa amin'io malagasy mpandraraha zany na malagasy mpiasa malagasy azo tombotsoa amin'io ohatra fotsiny ameko zavatra mazava anankiray ianao hoe ohatrinona ny karama farafahambaniny any amin'ny lalàna miteny zany ao anatin'io faritra fanodonana io tsy hitovy amin'ny karamary avelan'ny faritra io fa ao anatiny zany ao anatin'ny lalàna tsy maintsy apetraka daholo ary zay zany ny hoe am'izay fotoan'izay izy a rehefa mipetraka zay vao mametraka an'izany zone économique spéciale zany fa tsy tonga de hoe alefa aloha le zone économique amanao décret de rehefa avy eo de soniavina amin'ny fampirarahana ohatrany mandeha aloha ihany le omby le sarety mandeha aloha izy ohatrany sanatria mivava re toko mialatsiny amin'ny fiterena ho an'izay miaino fa ataontsika hoe kototo zay zavatra zay a ary tena nefa ay pirenena le izy ary tena noaviny taranaka mihitsy ny miaingy amin'io